Miampy efatra ny olona voamana fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Ireo dia hita ao anatin'ny mpandeha 270 natao fitiliana ho 25 martsa sy androany 20 martsa hatramin'ny 12 atoandro teo. Araka ny fanazovan'ny mpitondra teny CCO Covid-19 makasika ity valana aretina ity ka importé avokoa ireo tranga vaovao ireto. Marina fa ny 3 amin'izy ireo dia lehilahy ka 27 taona ny ray, 30 taona sy 15 taona kosa ny roa hafa. Misy vehivavy iray 30 taona ihany koa tratran'ity tsimok'aretina ity. Misy 30 izany izao ny olona marany coronavirus eto amintsika. Araka ny vaovao ray hatrany dia mbola tsy misy ny anana fohy, saingy olona iray tamin'ireo 30 no nanana olana ara-pisefony satria nanana irony antsoina hoe détresse respiratoire irony. Efa mihatsara ny fahasalamany amin'izao fotoana izao na dia mbola ahitana tazo malefaka azy ilay marary. Hoy hatrany profesora Folatiana Anitra Daniel. Mandritra ny fandaharana manokana momba ny coronavirus izay ataon'ny filoham-pirenena isakariva amin'ny varola alina ao amin'ny hainao manjerim-panjakana dia afaka ataon'ireo mpikirakira Facebook no mandefa fanontaniana. Araka izany dia alefa amin'ny alalan'ny afatra miafina ao amin'ny pejy Facebook ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny fanontaniana ka avalian'ny filoha mandritra ny fandaharana. Eny Andohatapenaka, eny amin'ny gare routière Makino apetraka amin'ny manomboka izao ny taratasy fangatahana FAHAZOAN-DALA manokana hivezivezeny ho an'ireo izay mila izany. Nanambara minisitry ny fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Joël Andriamandranto fa tsy mandray izany intsony centre de commandement opérationnel Covid-19 eny Ivato. Nanamafy ihany koa ny mambra ao anatin'ity gouvernement ity fa atao amin'ny anaran'ny ministry ny aditany izany taratasy izany ary mila manome fanazavana makasika ilay fiara nampinisany toeran'ireo olona manao izany fangatahana izany ireo izay mangataka.